Famitoetrana antsika ao anatin'ny fampalalam-baovao tafiditra anatin'ireo sangany amin'ny fahaizana ny ahitao rakajy mirindra ny mpianatra malagasy profon'izany ny fahazoan'ny mpianatra telo ny toerana faharoa tamin'ny fifaninanana ICT competition 13 natao tany Chine nahazo loka amin'ny tentana valohety sy fito tapitrisa $. Ny ekipa malagasy tamin'izany ary afaka hiasa eo anivon'ny orinasa Hawaii Madagascar no tanteran'andro any lanonana fanolorana ny loka ho azy ireo Antiala Larso ary no tanterahana ny 12 hatramin'ny 15 Mey lasa teo tany Shenzhen, Chine ny famaranana ny fifaninanana maneran-tany na ny ICT competition ho an'ny taona 13 sy 14 anisan'ny nandefa mpandray anjara tamin'izany Madagasikara izay ahitana mpianatra telo ary naraha ny mpampianatra iray. Nazo ny toerana faharoa ny ekipa malagasy tamin'ny fifaninanana iraisam-pirenena io. Anisan'ireo sangany hatrany ny mpianatra malagasy amin'ny fahaizana ny ahitao arakajy mirindra amin'izay fifaninanana rehetra andraisany anjara. Tsy voitindra mitoraka ity ny tanora malagasy manao an'ity ICT competition ity satria manerana ny Afrika ilay izy fa efa fan'ny telo ny hatramin'izay tsika zany dia fahatelo tamin'ny voalohany faharoa indroa tamin'ity taona ity tsika faharoa izany hoe tena hitanareo tsara mihitsy zany fa dia tena mahay ny tanora malagasy amin'ny resaka numérika. Hitantsika ihany koa zany fa androany tsika ny lancé ny édition manaraka ary hotrandrahana amin'ity indray mitoraka ity zany tena hoe première place amin'izay eto anivon'ny continent africain. Io moa resaka tena hoe nouvelle technologie satria resaka intelligence artificielle, resaka réseau, resaka cybersécurité no fampiasana an'izany teknôlôjia zany miaraka amin'ny mpiara-miombona antoka amintsika ary hita mihitsy fa tena mahay malagasy ary mahay ny tanora na amin'ny resaka robotique zany na amin'ny resaka électronique zany na amin'ny resaka numérique zany. No tanterahana androany ny lanonana fanomezana ny loka ho an'ny ekipa malagasy nahazo ny larina faharoa tamin'ny fifaninanana ICT competition.